Andininy faharoa koa atsika. Hitantsika teo fa voavaha ny fanjakam-pisorona resaka jirama, voavahan tsara. Ary efa notany ray aman-drenitsika marika tatandraza zay tato amin'ny tambazotra sosialy mikasika izay zavatra zay. Voavahan tsara. Ino koa ny zavatra mbola manahirana antsika? Ty hitako mbola aretina mahazo antsika malagasy, resaka fahantrana. Mahantra antsika, tsy haiko troisième mihitsy zay hoe fahatelo mahantra indrindra eto amin'izao tontolo izao Madagasikara, larana fahatelo. Ary izany tsy adian-kevitra fa mahantra antsika. Antananarivo ao ny foibe fahantrana io. Anao mandeha ery any Andininy ianaran'izay. Mandalo hoe ianao tsy haiko faritra andavandava-mamba aty moa tena ivorian'ny mahantra. Tsy hoe mandatsa anareo Antananarivo koa raho zay. Tsy mandatsa aho fa ty hampiatsy ahy hampahafantatra antsika zany hoe mahantra antsika malagasy. Feno le mahantra Madagasikara. Mahantra. Ianao fa ambony donc tsy mahita hoe Madagasikara tsy mahantra. Maro moa efa nisy filoha efa niteny an'izany hoe Madagasikara zany tsy mahantra. Satria voky ianao dia miteny hoe tsy mahantra Madagasikara. Anao tsy tafijery madinika. Ho madinika ambany aty tena mahantra, mangataka. Maro firifiry mangataka eto Madagasikara, mangataka. Anefa raha vao dinihina araka ny geografia fotsiny Madagasikara dia tsy tokony hangataka tsika malagasy. Tsy tokony hangataka satria harena ankibon'ny tany Madagasikara. Voalohany mpanan-karena indrindra eto ambony tany amin'ny resaka harena ankibon'ny tany, amin'ny resaka amin'ny zavaboary, amin'ny resaka bois de rose rehetrarehetra. Mpanan-karena Madagasikara. Fa nagnino ary Madagasikara zao no mangataka. Izay ilay mangetaheta ambony lakana zao. Toe-tsaina mihitsy iziran'izay izay ny mila fanovana. Toe-tsaina, le toe-tsaintsika malagasy le ratsy. Toe-tsaina. Toe-tsaintsika zany te hiankin-doha. Toe-tsaintsika zany tsy miray saina. Toe-tsaintsika zany tia tegna loatsy. Toe-tsaintsika tsy miraharaha ny hafa. Fitiavan-tegna ratsy. Zay le mampahantra-tsika. Tsy mahay mikalikily. Tsy mahay resaka problème fitantanana. Zay le problème malagasy. Tsika malagasy problème fitantanana zany le olana antsika tsy ampy fitantanana. Tsy mahay mitantana. Zay. Tsy mahay mikalikily. Ka eto zany dia miresaka manome vahaolana. Fa io fanjakam-pisorona io re tompoko vahaolana mihitsy ho an'ny fahantrantsika. Io mahavoavaha le olana antika gasy ny resaka fahantrana, mamaha fahantrana. Amin'ny fanjakam-pisorona zao hajoro resaka fiasana, resaka fambolena sy fiompiana. Hajoro ery Madagasikara fambolena sy fiompiana io fiompiana helo, fiompiana akoho, gisa, gana, omby, izay raha fa ompiana eto ambony tany, ompiantsika io. Vahoaka mikarakara an'io, fanjakana mikarakara an'io dia vahoaka zany atao mitantana resaka fiompiana. Misy ministra io fiompiana io, misy directeur amin'ny fiompiana. Maro le rahan'io misy tale général amin'ny fiompiana jiaby zany. Dia fiompiana io koa tsy amidy amin'ny vahoaka. Raha vahoaka zany mahazo maimaimpona raha ohatra te hihinan-kena le vahoaka dia mihina maimaimpona gratuit. Misy fambolena koa. Fambolena io reny gadra amponja ao aby re avoaka miala agnaty fonja jiaby re gadra re dia asaina mamboly. Zany ny problème-tsika tsy ampy kalikily fa tsika malagasy. Zany daholo zavatra tokony nataontsika fa itsika zany gadrainareo aby lehilahy matanjaka re tsy ampiasanareo dia lasa mahantra tsika. Avoaka gadra re dia asaina miasa an-tanimboly, an-tanimbary jiaby miasa. Mahantra re asaina miasa daholo. Dia lasa vokatra avy tao amin'izay zany dia zaraina ho an'ny malahelo, zaraina ho an'ny tsirairay dia hohanigny iarahana mihinana hanina. Tsy amidy, tsy vidina koa. Hanina gratuit dia zaraina samy ampitovigny, mahazo filogony ato samy mahazo filogony, dingony. Dia rehefa lany koa anao dia manao tatitra koa anao amin'ny fanjakana any, manao tatitra hoe lany sakafo zahay ato e. Dia fanjakana koa mandefa manira koa mankany mitatitra ary tsy haiko firy cantonnière zaraina ohatra hoe amin'ny province Diego zarana. Zany fa vita petrapetraka daholo ny rafitra. Tsara zany ho foana fahantrantsika io amin'ny resaka fahantrana, amin'ny asa sokafana ny fiasana rehetrarehetra asa satria zay aby le mahatonga fahantrana tsy fianasa, tsy fahazoana asa. Misokatra ny resaka asa formatique, asa resaka usine fanamboarana lamba, usine fanamboarana tôbily, fanamboarana ordinateur. Jiaby le resaka asa rehetrarehetra sokafana mba hamokarana ny vokatra hamatsina ny vahoaka, mba hisorohana ny fahantrana, mba handravana fahantrana. Io fahantrana io zany tsisy intsony io. Rehefa maraka tandaza lany eto Madagasikara mitondra ny fanjakam-pisorona dia manova baibay ry fahantrana, tapitra
latabatra fahatra. Andao tika hanao agnaty fanjakam-pisorona telonongo iaby e. Io vahaolagna e, anao mahantra, mijaly hany, mijaly rahohany. Tika iaby zay, andao tika hanohagny marika tandaza ka de dan Jesosy hanohagny fanjakam-pisorona io vahaolagna antsika. Ho voky lalandava-tsika amin'ny fanjakam-pisorona zany, ho foagna ny jaly sy ny fahantrana. Zay no hafatra zany. Hafatra faharoa eo, hanaraka hafatra fahatelo ndraiky koa antsika de veloma tompoko.